Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Dera laza haja saotra ho anao Andriamanitra rainy mandrakizay sy andriny fiadanana. Tompo sy mpamonjy, mpamela heloka ary ihany koa ilay mitaridalana sy mampahery, mandoro lalana tokoa ary mitantana anay amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao, mandrapatonga anay eo anoloan'ny fanjakanao. Deranao mankalazana mitsokanao zahay, ry avo indrindra, ry tsara indrindra, eny ilay fahazavana sy fahamarinana, ilay tsara sady mpanao tsara. Deranao mankalazanao mevonandranao zahay, manoroka ny tongotra masina ary ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra rehetra, koa ekeo anitrakasitrahana andrianao zao fotoana izao. Talao sy miankavanao zahay Jesosy, diovy amin'ny aranao soa nalatsaka to Kalvari, ary adino tena tinainy fananao masina ampahery, anasitrana, ary ihany koa anatanjaka ny fosana fanahy. Amin'ity ora fotoana ity sy ho mandrakizay. Miterina tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Fa izay rehetra kosa santana seromaizina, izay rehetra kosa dia volo manakatsakana tsy hatanteraka ny asanao, dia didina soanana ka ny faremetrafo amin'ny ara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ho amintsika mandrakariva dia ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fanamasina. Amen. Aza mino izay ambara sy aseho anao. Izany no Hafatra omeny tompo antsika amin'ity andro ity. Miteny amintsika tokoa mantsy ilay vosotr'Andriamanitra Jesosy avy any Nazareta, ary ho an'izay manantsofina hoentomieno izany. Hoy ny bokin'ny Apokalipsy toko faha 1:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faha 8. Apokalipsy 21:1-8. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka nampakarana efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy: sorato fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy izy tamiko: tanteraka ireo. Izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimam-poana amin'ny loharano-dranonaina ho an'izay manketaeta, izay maharesy no andovo zany zavatra zany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonolona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra fisolofara izany no fahafatesana faharoa. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompontsika: anaka afeno ny sofinareo amin'izay rehetra renareo amin'ny fandaharana, amin'ny fahitalavitra, na ny televizion sy ny tambajotra izay rehetra lazaina amin'izany. Vonoy izany, asehondry zareo mantsiny izay tiany ho hitanao. Mampirisika anao izy ireo ny heritreritra izay tiany ho eritreretinao sy ny fihetsem-po tiany ho tsapanao. Vonoa ny fahitalavitra
sy ny tambajotra ary midira ao amin'ilay izy hatr'izay ka ho mandrakizay dia ny fanatrihan'ilay marina. Raha tsy mifikitra amiko ianareo ny tompo dia ho latsaka ao anatin'ny fandrika. Ary tsy ino izany fa fandrika napetraky ny fahavalo. Rehefa mifandray amiko kosa amin'ny alalan'ny heran'ny fanahy masina ianao, vao afaka mandray sy mahatsapa ny fahamarinana amin'izao fotoana iainantsika izao. Afao ny tenanao amin'ny hypnose na ny fampatoriana atao aminao ankehitriny, ary avereno indray ny fifantohana amin'ilay nahary anao ao amin'i Jesosy. Izao ny fahamarinanao ny tompo ka tsy mahay mandangy aho. Ny fikasan'ny fahavalo izay inonareo rehetra dia lainga avokoa. Tsy izay hitanao mihitsy no tena izy anaka. Ny hany tanjon'izy ireo dia Satana sy ny mpanompony izany, dia ny atonga anao handray anjara amin'ny drafitra izy ireo. Mahery tokoa ny eritreritrao sy ny fononao ary ny hevitrao ry malalako. Ary rehefa tsy mino ianareo dia manatanteraka ny fikasan'ny fahavalo ary lavitrahy ianareo. Fantaro amin'ny fivavahana izay rehetra hitanao sy renao. Repetrao eo amin'ny toerana mety ny tenanao hahita sy hahare ireo zavatra zaraiko aminao amin'ny heran'ny fanahiko masina. Amin'ny alalan'ny teniko sy ny hafatry ny mpanompoko irery ihany, izao no hany loharano ny fahamarinanareo. Ary izao ihany loharano azo antoka fa raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao no resahana dia tsy misy marina izany. Mafy ny ady amin'ny tsara sy ny ratsy, mitranga any an-danitra sy etỳ an-tany izany, satria ny aizina sy ny tafiky ny aizina dia manao izay rehetra azony atao mba hamitahana na dia ireo mpanaraka ahy mahatoky indrindra azy. Tsy maintsy avelanao asehoko anao ny fahamarinako hoy ny tompo, ary novainao ny fomba fisainanao. Déprogrammation, izany hoe ny fanovana tanteraka ny ao an-tsaina, araka ny tenin'ny tompo hoe miovaha amin'ny fanavaozana ny saina, dia zavatra tsy maintsy tanterainao. Avelao ny hevitrao, ny hevitrao rehetra izay noeritreretinao ho marina, fa tsy misy marina afa-tsy izao ny tompo. Tsy misy izay mitranga no zaraina aminao ampatsorana sy marina, fa mitongilana sy mivadika daholo ny zavatra rehetra, diso ny antony sy izay zavatra rehetra aseho anao. Ajanony ny laingan'ny fahavalo ry malalako. Miorena tsara amin'ny fahamarinako ianao mba tsy ho voafitaka. Izay rehetra hitranga amin'ny tany misy anao ankehitriny dia avelako iseho. Ary rehefa mandeha ny fotoana dia hitambatra ireo singa samy hafa ireo mba hamorona ny drafitra izay drafitra ny Andriamanitra tonga lafitra. Izany drafitra tonga lafatra izany dia natao ho anao. Ny fahafantaran'izany sy ny fandraisan'izany, fahalalàn'izany dia tokony hanafoana ny tahotra rehetra ao anatinao sy ao am-ponao, ary amenanao amin'ny fiadanako tanteraka. Ny any tokony atahoranao ankehitriny dia ny mijanona ao amin'ny fiadanan'ny fahamarinako, ary mijanona hiafina eo ambanin'ny elatra fiarovana. Ny sainao mahalombelona dia tsy afaka mieritreritra na mahatsapa ny faharatsiana izay nalatsaka tamin'ny taninao hatramin'ny voalohany. Nataon'ireo izay miasa eo ambanin'ny hodin'ny fahavalo. Saingy izao ireo fahamarinana
ny fahamarinana izay aseho anao tsy ho ela dia to tsy takatry ny sainao fa ny fanahan-kiano afaka manazava zany ao anatinao. Ireo fahamarinana ireo dia manafintohina, mampisafotofoto, tsy ho an'ireo izay efa ahy any ankehitriny zany fa ho an'ny voary manontolo. Izany hoe rehefa hitranga ny fahamarinana, rehefa aseho an' Jesosy ny fahamarinana dia hahatonga fahatafintohinana sy zavatra mampisafotofoto eo amin'ny olon'Andriamanitra sy izao tontolo izao, ny voary manontolo, ny fitrangan' zany fahamarinana zany. Ireo fahamarinana ireo rehefa apetraka eo ambony taratry ny fahazavako mahery vaika dia nondro ny maro ho an'ny ampanilay mpamorona azy. Izany hoe rehefa iseho ny fahazavan'i Jesosy Kristy, le hany fahazavany izao tontolo izao, dia hiariary avokoa ny zavatra rehetra ary ho hita eo ny tena marina tokoa. Maro ny tsy manana izay tsy hitodiana intsony afa-tsy ny amin' Jesosy ihany. Betsaka ny very eto zero, ianao mitomera tsara eo ambany elatry ny fahasoavako ny Tompo. Ampiariariana mantsiny ny zavatra rehetra, hanozongozony izao tontolo izao ary hampifoha ny vahoaka. Esorina ny jamba ka andeha ny mahafohy indrindra aza dia hita fa niparitaka manerana ny tontolo misy anao ny faharatsiana amin'ny endriny izay miompampana ary ihany koa mahatsikaiky. Tsy hisy ho afa-mandositra hiala amin'ilay fahitana, fandrenesana ary ny fanandramana zavatra rehetra ho amin'izao ora izao. Na ireo Illuminati aza na ireo milaza ny tena ny hoendriken'ny mpahazavana manao faratsiana tsy takatry ny sain'olombelona, nofidiko mantsiny izao fotoana izao mba ampiariary izay rehetra ataony any ambadika, any amin'ny zavaboariko ho fitsarana azy rahateo. Aza ketraka ary, aza mitady hitsoaka amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao, na ihany koa hipoitra fa izao fotsiny ihany. Tsy maintsy aseho sy miariary ny zavatra rehetra. Ary ireo izay manambonahitra na sivily izy na miaramila dia hiatrika ny rariny sy ny fahamarinana eo amin'ny fanjakako etỳ an-tany no ny heloka izay nataony tamin'ny zavaboariko. Ary maro no hanomboka ny diany ho any amin'ny fijaliana mandrakizay. Ianao kosa hoy ny Tompo dia tsy maintsy mandeha etỳ amin'ny tany izay nametrahako anao amin'ny zavaboariko anao. Tsy miariary ny faratsiana. Eny, tsy fo mihitsy ny ampahany betsaka amin'ny zavaboary amin'ny mahaizao ahy, fa amin'ity vanim-potoana ity kosa no ho hitanao ny fisehoko mihoatra izay natoraly rehefa manolotra ny tanako mahery aho hanompo ny rariny eo amin'ny lohany. Izany hoe ho avy ny fotoana ary tsy ho ela ny fahazavan'i Jesosy hiatra hatrany amin'ny lohany indrindra eo amin'ny fitondrana, lohany indrindra eo amin'ny fiangonana, lohany indrindra any amin'ny toerana maro samihafa izay mitondra izao rehetra izao. Fa hoy Jesosy, ny ahy dia hahazo valisoa lehibe eo amin'ny lafiny ara-panahy sy ara-boajanahary. Koa ankehitriny, sokafo ny fonao, handray ny fahendrena sy ny fahalalana avy amiko ny Tompo, dia ilay mpanjaka ny mpanjaka sy Tompo ny Tompo. Tiako ianao, rivo ariko. Hoy ilay ntsona hoe Yahoshua Hamasia, Jesosy ilay voaositr'Andriamanitra. Mahireza ny Tompo amintsika amin'ny heriny faherezany hivavaka isika. Raha io, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Tompon'izao rehetra izao, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra n'Andriamanitra rehetra. Faly ny fonay satria nampatsivona indray tamin'ity andro ity fa tsy mandehandeha ho azy tokoa ny fiainanay fa tena eo ambanin'ny fitarianao
ary manana drafitra matipaika ianao Jesosy tomponay ny amin'ny zavatra mitranga sy miseho ankehitriny sy no avy rehetra. Miteny tokoa ianao ilay vosotr'Andriamanitra Jesosy avy any Nazareta aminay izay manantsofina hoe ty miaino. Fa ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao tokoa izay ho avy tsy ho ela dia efa homanina ho fatratra ahatonga ny drafitra ao hatramin'ny antsipiriny indrindra ho tanteraka eo amin'ny fiainana tsirairay avy sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ary ny fiainana zao tontolo manokana. Eny Jesosy tanterahinao zany satria Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra tiana ianao. Ankehitriny dia mangataka indrindra zahay ilay herin'ny fainao masina mba hitantanay sy vimbina anay ampaherany mandrakariva ary aneo ny voninahitra eo amin'ny fiainanay ary hahalalanay isan'andro fa tsy olonom-poana akory zahay fa nataonao tahaka ny nankandriamaso ety an-tany ho arovan'ny tanao maherinao ary vavolombelony fahazavanao amin'ny lafiny mpiainanay rehetra. Tafinyheriny fainao masina ary ny mpanompoana tsirairay avy hatanteraka izany ary dia ho fitaovam-piadiana mahery vaika eo am-pelantananao hatanteraka ny fanjakanao ety an-tany dieny zao sy ho mandrakizay. Jesosy malalo aoka ny afo ny fainao masina ary hidina amin'ny tsirairay avy hijoroany vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Misaotra Jesosy. Anao niterina ajanao amin'ny voninahitra ary tompony sy mpanjaka ny mpanjaka ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny herina fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho amin'ny mandrakariva sy mandrakizay. Aleluia. Amen.